dia maro tokoa ny tanora voasatrika amin'ny resaka paramètre ary tena rapitana zany satria izay sady mampianatra politika ihany koa dia hita hoe maro dia maro maro kokoa zany ny ankizy mirona any amin'ny fampianarana hianatra any amin'ny paramètre noho ny any amin'ny politika. Ny antony moa zany dia efa azoazo antsaina satria ny ankabezan'ireo ankizy mianatra ao ireo dia avy any amin'ny faritra ny tena betsaka ary avy any amin'ny faritra sarodalana sy any amin'ny toerana tsy dia misy mpitsabo zany. Dia amin'izay fotoana izay zany ny tena antony mahatonga ny zareo hanao an'izay dia hoe rehefa tonga ny fotoana ka mahazo ny diplôme zareo dia afaka mandray sy misahana ny fahasalamana ny amin'ny toerana misy azy rehetra. Ny kalitao fampianarana moa zany atao amin'ny INSPN dia ezahana foana ary mivoatra isan'andro. Raha jerena moa zany raha pitahina zany ny fomba fampitahana ny fampianarana tamin'ity taona ity sy tamin'ny taona lasa ohatra dia efa maro ny zavatra nifa satria be da be ny innovation izay nentinay tao anatin'ny fampianarana. Anisan'izany ohatra ny classe renversée, ny fampianarana ny film pédagogique, fampiasana ny film pédagogique, eo ihany koa ny recherche izay asaina ataon'ny mpianatra izay mampitombo be kokoa zany ny fahaizana. Raha ny tena miasa aloha jerena hatreto raha hoe ny abetsaky ny paramédical ny paramédicaux zany eto Madagasikara dia mbola azo lazaina ho vitsy ihany raha mihoatra ny raha mitahany habe ihany koa satria raha ohatra jerena fotsiny zao ny ankizy mivoaka isaky ny faritra ohatra raha mamoaka ankizy 300 zany ao anatin'ny année scolaire anankiray zany aoriana rehefa aorina ny licence io dia maro dia maro izy ireny no mahita asa avy hatrany any amin'ny klinika na ihany koa manokatra asa any amin'izay toerana any amin'izay fitoerana misy any azy ireo ihany satria tsy azo adinoina moa zany fa ny paramètre rehefa any amin'ny toerana lavitra andrina moa nilazana azy na toerana enclavé dia manana zo izy zany ary afaka manokatra karazana dépôt de médicament izay mitaha amin'ny pharmacie ety andrenivohitra. Raha mihoatra ny fampianarana sasany zany ny eto amin'ny INSPN dia ny tombona ny INSPN moa zany dia ny fomba fampianarana zany eto aminay ny mpianatra dia tsy mahazo diplôma mihitsy raha tsy efa garantie fa tena mavita ireo stage izay exigena na izay exigen'ny sekoly zany hoe ao ny araky ny fantatritsika moa zany ny eo amin'ny paramètre dia 40% ny cours théorique fa ny 60% dia pratique avokoa. Ka raha tsy mavita ny pratique io zany ny mpianatra eto amin'ny INSPN dia tsy afaka omena ny diplôme ary tsy afaka miparika any amin'ireny toerana ifitoerana ahafahan'izy ireo miasa ireny raha tsy vitany izay takina amin'izay amin'ny resaka pratique.